Mialohan'ny hirosotsika amin'ilay fotoan-dehibe amin'ny tendrony ity dia ny fisarena izany ho an'ireo mpandresy anankiroa tamin'ilay lalao mahery Ballon d'Or niarahana tamin'ny gazety mahery vaovao farany manodidina ny taranja atotoandry. Ny fampiarahaba natratry ny taona 2024 zareo tao amin'ny fédération malagasy ny taranja atotoandry ny asabotsy ariva teo nandritra ity fotoana ity no nanambarana Andriamatoa Andriamanampiso GG Bernard fa tokony velona ny tizatiza sy tsy fakazahoana satria ny atleta ny tena vomafy amin'izany. Monsieur le ministre aloha nahatratra ny taona 2024 dia miarahaba koa ny président comme ia tamin'ny taona 2024 zahay dia hitatsika ngamba na dia enjana na nigidragidra zay nahazo anay sakasakana dia 9 octobre zany nipetraka teo dia 16 à 18 zay efa navita ny championnat national any boxe olympique vita ny championnat national niditra indray zay 2012 dia efa navita nanome fitaovana ho an'ny ligue paritra sy rairay dia vita zay dia nanao indray zay ny formation nandefa formateur zahay ato amin'ny fédération isaky ny ligue entraîneur anankiroa dia ny arbitre ray nandeha tany amin'ny ligue paritra sy rairay vita soamasara zay soran'Andriamanitra dia avy eo indray nandeha indray ny championnat régional dia sy nikerisoroka zay fa nanatrika ny championnat régional zay miaraka amin'ny DTN sy ny comité exécutif zay miaraka atao amin'ny fédération vita zay voaingana ngamba tamin'ny décembre farafaran'ny 2012 23 décembre teo 24 nisy fananganana section tany Nalavory Lignitas dia nanatrika tany koa zahay sy ny texiana sy ny tenako président valina aloha vita ndraika amby forosorariva sy ny kerisoroka zahay fa nanao zay zavatra nanao zay vitanay ary niezaka zay fa skivy na dia teo arano sakasakana madinidinika zay nianjary tato amin'ny atotondro taona inona zany zao nitoyany ho anareo ato amin'ny taranja atotondry eto zay zany zay dia mitodika any amin'ny Andriamatoa ministre sy président com mba aleo ivanilany nidisatria satria lasa miatraika na mianjady amin'ny atleta le izy ohatra manokana zao sy nananatrehanay ny championnat d'Afrique tany Casablanca Maroc tahaka an'izay koa tany Algérie qualification any GG olympique zay raha teo moa nefa zay titre nefa zay hoe boxe olympique nefa ty zahay mihitsy zany sy niatoka ny GG olympique tany Londres ka mampalahelo dia mampalahelo fa mba mangataka zay zany aleo iravinany igny disadisa zay nisy teo amin'ny fédération sy tamin'ny ministre sy tany amin'ny com ka mangataka zay zany fiaraha miasa mba azahoana zany rivotra vaovao ny mba azahoana koa miasa tsara miaraka amin'ny atleta mba hahazo egna koa ny atleta mba hiatrika lalao iraisa pirenena am'izay mbola sy fantatra